zany tsy mbola nisy fitorohana mikasika ny izy hoe miaraka fa zay ny olona ivelany zay mahita aloha zany mahita hoe ohatrany tsy misy zavatra tsy ara-dalàna am'le izy mianaka sy mifampitatana mifampitositosy mampiseho hoe ohatrany ireny olona mifankatia reny de tsy sarotra be fa ny prise jugement fotsiny zany ny olona tena mampalahelo io zaza io satria tsy avelany mandeha zany ary tsisy fotoana ahafahany mandeha rery fa tsy maintsy miaraka aminy naiza tsisy fotoana mihitsy ankahafahan'le zaza hoe libra zany amin'ny fotoana rehetrarehetra mihitsy anisan'ny tsoaka reo ankizy ireo tamin'ny fotoana dia izay fitsokan'ireo ankizy ireo izay tsy zakany alahelo an'ilay zanany izy dia niantso rehefa niantso an'ilay zanany izy tamin'ny fotoana dia ilay zanany za tsy hody dia rehefa tsy hody ilay zanany dia mifanao fotoana zareo dia andao arany amin'ny restaurant dia rehefa nandeha tany amin'ny restaurant dia tonga dia tany nidaroany le vavy kely dia rehefa nidaroany dia lasa nitsoaka dia rehefa nitsoaka dia tratrany dia rehefa tratrany dia nentiny nody. Isan'ireo taizan'ilay iray mpianakaviana amin'ny baolina kitra ihany moa ny olon-tiany ilay zanany vavy ka nahafantatra tsara ny zava-misy iainan'izy ireo ao. Izy no niantso fanampiana tamin'ny manodidina raha ny nambarany ity mpiara-monina ity ihany. Ny rahatodolona moa iny efa miandry vaovao ny olona tahaka ny aty andafy rehefa misy ny resaka le rangaly nitondra ny vandiny ny drogena nandritra ny ampolo taonany koa dia ny fandimby-taony lehilahy rehetra tao amin'ny fokotany. Iny koa malaza tahaka ny neniny amintsika any. Dia ny anankiray le mampijalijinina tany Tomasina. Antananarivo anareo goto vao maraina avy aty à Paris mahafinaritra foana ny miditra mivantana chroniqueur ny rivotra. Coucou Lucia. Kio mihitsy le izy. Ny anazy mahita an'io resaka le jean fitana mafy be io. Manao pataloha fotsy rey. Hitanareo le taloha le hitanareo taloha le misy an'le tambola kely le fatorana ny tanany le milalao fingotra dia fatorana dia mibotsina be le karaha vao tapenana ny ratsy izy sokatra dia mibotsina ho azy le. Dia raha io zany dia io zao zao aiza no mibotsina. Afa izy zany eritreritry hoe mizirizira amin'ny evany fa tsy zirizira miaraba antsika menakafo tsy maty foa manay miaraba goto miaraba salama Erika i mahandry le izy ho an'ny bandy namana tsy raha dodolona le mpanao mampimenaraka tamintsika le maky dodolona tsy inika fa dodolona hafito imany zany lasa mifangarongarako mifangaro be le izy satria maky dodolona nefa teo foana hatramin'izay maky dodolona dia tsy le bandy niaraka tamin'ny tahiry niaranira tamin'ny tahiry hoe dodolako dondola iny sady lazaina hoe dodola dodolasta zomany andro zomany andro dia aloha somary meme fa memezana dolo zavatra rehetra nefa ny zavatra ny fampiresahana instrument rehefa tamin'ny voalohalohan'ny taona tamin'ny hoe andao raha ngamba eritreritra amin'ity taona vaovao ty tsy mahakalagy mihitsy tena tsy mahakalagy fa revena milay fotsiny dolo dia memezana ny dolo dia zavatra miseho ampiakarikarikelytsika indray ny adevitra amina zavatra maro samihafa na fanabeazana indrindra lisaka rehefa le anao le en forme tsara mety lesa misy fotoana anao tsy fisaka dia ny zavatra moa amin'ny maray mpianakaviana dia be dia be zavatra ao anatin'ny saina be dia be indraindray ny anah moa zany tena fietraikany taty amiko dia ny tadidy na ny mémoire tena zava-doza raha ngah io tena mampieritreritra ana mihitsy indraindray hoe manohatra le mpandrafitra hoe crayon ataony amin'ny sofiny dia tsy tadidiny hoe lasa izy fa misy ohatr' zany hoe mandeha ianao zao dia mandeha ianao hoe lasa ianao tonga eo amin'le buffet ianao na eo amin'ilay latabatra ianao dia eo anao mijoro ifinina moa zany le ataoko eto fa tsy haiko na tena marina fa be dia be no miteny hoe sekelana covid zavatra io fa misy ny olon-dehibe angely ty raha resahan'la fa tamin'ny zareo koa rehefa nanao an'izany raha vao manomboka miakatra eo amin'ny 7 miakatra eo zany dia asa aloha ny le bandekava zay na excuse ridy tena sekelana covid izy sekelana covid any be dia be fa tsy zay rery misy ny hoe tsy fahasalamana mihitsy ary tsy mety verina amin'ny lohan'ny ntsony mihitsy ny fahasalamana misy hoe misy karazana zavatra amin'ny tranga misy lasa marefo ny inona moa ny avokavoka
ny vavony ny vatana fa za zao tena mahita namana tena ohatr'za mihitsiny vao misy fiovana kely dia lasa marefo be zany marefo be am'le resaka reta ny any zavatra tena tsapako indrindra tompoko afa be dia be ny olona fa nanam-pahoriana fa tsy hoe za rera nanam-pahoriana dia za rera niarany zavatra be dia be ohatr'izany fa mialatsiny aloha raha teo zao idada maty zany dadanay tena narary ntomany za tany apita tsy afaka nandevina tsy afaka niandry tsy afaka naninona tena mitomany nalahely be mihitsy fa rehefa le mama le maty tamin'ny heritaona ohatr' izao dia tena ohatra ny tena lasa marefy be zany mifoko rangaty tena lasa tsy mahazakazaka zavatra zany a fa tsy haiko hoe ny olona ave manao an'izany daholo sa za mihitsy nefa ohatra izany fa lasa tsy mahazaka zavatra ho tenenina zavatra mampalahelo a dia tsy mahazaka mahita zavatra mampalahelo a dia lasa tsy mahazaka mihitsy dia le tsy mahazaka amin'io le tsotra ny taloha le hoe be loha be le be mokony be fa lasa tonga dia tsy miteny fotsiny ty miteny latsaka mihitsy ny ranomaso indraindray fa dia zay fa hiverina amin'le resaka raha goty teo tsika so dia lasa ain'landray ry goty hoe tena tsy toy izany lisany mihitsy ny dia resaka teo moa zany le misy an'le beze ve hoe beze moa zany dia le hoe fitadiavana laza amina zavatra tsy dia tsara be dia be izy ao misy mamorona miady ohatrany hoe ampalazaina zao hoe miady erika sy mahandry ohatry tao tsy nytoy zany zaka dia za aloha zany tsy mahalala ny rasortiny mihitsy raha tsy tamin'iny raha hoe malaza moa dia malaza amiko izy zany zao mpanao dessin rehetra dia efa nanao dessin azy ny anjely mainty ary zany efa lasa nanjely jino ekena le izy fa indraindray tsika fa ary sady mifampitoy amin'ny resaka ilaly amin'le alzheimer teo dia atambatra le loha hevitra anankiroa le alzheimer koa hitako hoe mivitsy ny zavatra eritreretin'ny saina satria raha ohatra zao ny gasy ohatra raha ny fahasairana no Antananarivo ohatra dia rano jiro dia lasa feno rano sy jiro ny loha dia miampivary amin'ny kapoaka dia izay fotsiny miodikodina ao dia lasa tsy ampitononkirany ray lovy ao anatin'ny loha ao dia rehefa makany am-piangonana dia tsy mahatadidy tsenjeriny ty azaza loatra intsony dia tsy ampy exercice mandritry ny andavanandro fa le atidoha lasa bob l'éponge dia firesakantsika ao amin'ny rivotra koa moa zany bob l'éponge daholo sady kokoa Lucas Ndrenjafy zay dia kokoa Dato Raymond zay tena nanamafy teo fa dia mihaino rivotra le izy aloha zany dia mahafinaritra ny firesaky ny olona hoe efa tena virus ny fianonanareo tsara zay ka fa izay akory tsy miteny hoe tena izay no tena fantatra koa satria toy ny adevitra tamin'ny herinandro fa izay koa mihaino izahay betsaka mitovy teny fantatra hoe kelaisany rehefa tenenina n'izao sy mananina loha hevitra ilaisana ohatra n'izao fotsiny atraisy mihaino anareo zay ka izay ngetsy bob l'éponge fa ny eto amin'ny fandarana rivotra kosa ny miezaka tsy ho bob l'éponge dia miverina any amin'le resaka le teo le hoe mitady buzz satria ho tena manana pahambe ao anatin'le fiainantsika le resaka réseaux sociaux dia lasa any le zavatra atao zany satria raha ny resaka ny fanaovany sorta tamin'ny Cyril mpitarika posiny maso ny Cyril zany any amin'le micro stéréo foana any amin'le retour foana mason'la Cyril fa tsy mijery le micro mihitsy le micro kosa kely loatra ny tsy hitan'ny Cyril tena za efa nafantatra mpanao gazety mialatsiny aminareo mpanao gazety fa tsy olona izay nizany anarany nahita ohatra ny indre mandeha izy ary tany eto masina tokoa nitranga ny raharaha fa saika tsy nahita lalana mahitsy satria tamin'izay fotoana izay dia hoe io ny ianao okare averina ny ary ny fidenena ary avana mafy tokoa zany moa zany ny te-halaza mafy ny te-halaza mafy ny te ho fantatry ny olona be dia be zany teanao zany dia lasa mitady zavatra ampalazana ny tena dia mitady zavatra amataranyolona ny tena amin'ny zavatra be dia be dia mamorona karazan-javatra rehefa be dia be eo aleha ohatran'le fiteneniko teo hoe aparitaka mafy hoe miady erika sy mahandry nefa io zany zavatra efa nomaniny erika sy mahandry io zavatra io dia rehefa aveo erika sy mahandry manao fampisehoana miaraka tapoka zany tonga dia le malaza be amin'izy fasafasy na hoe dona be ngeza samy ngeza
tsy donany samdona samgiza de mitady zavatra ohatr' zany foana amin'ny fiainana raha ny akamaronina hoe olona be mpafantatra na hoe malaza fantatra de samy miteny daholo hoe tsy aza maniry an'izany aloha fa raha mbola manana fiainana hoe mipiripirina za koa le saonde manantena zany amin'ny olona foana miarabantsika rehetra ahoana mpandeakamo io zany tena sabatra roa alely io zany misy ny tombony amin'ny hoe fantatry ny olona za miteny hoe fantatr'olona fa za tsy miteny hoe mahalaza ny amin'ny hoe fantatr'olona io sabatra roa alely io lasa misy ny tsy azo atao de lasa misy ny tsy maintsy atao de lasa misy mandeha ho azy lasa misy manala azy za aloha zalaty nasoroko marina resaka laza le resaka zavatra be deaibe le tefa ay tonga atao am'le base fotsiny le safy be tonga de sosialim-bahoaka zany ny fitambarana le resaka malaza fotsiny anany raisiko hoe tsy ho anahy manokana aloha za aloha tena tsy tia an'le izy satria voalohany aloha mampisy problema any amin'ny resaka ra-tsaina le izy ho anahy fometsika kely de zany be pazany malaza be ty ve ty andehanao an'zany ahoana raha amizany amoizako ny fisotrogo kafe ry atao madinika ry amin'ny maraina mangony fotsiny fisotrogo kafe sy mofetsanikala etsy an-tanàna etsy rehefa mba haniditry nga le olo le malaza be reny nga mahasamanao zany tsisy ka tsy zaka tsy mety hoanako tena tsy le rehefa raha makiny le amin'ny andro atoandro le olio de nenana le lasopy afarana ny bodo maiketsy ny zerapita zoko enao ary makeny de zao zavatra lazainy olona anao nga ilamba nga iny aloha tsy manino iny raha ohatra any amin'ny zavatra fa le hoe enao zao ve de makate mahavarina izy zay ny tena ke misy karazany zavatra ary kofina foana misotro raha mafana kely zoika misotro raha mafana kely zoika misy zavatra foana zany tena loza rambela ty amin'ny aly to tsisy miteny nandala raha maka de mahay ny tanàna za mbola ohatrany ny zavatra anankiray zalahy tena tonga de japiko to ty resaky ty teny tadidiko iny zany ny zava-misy a rehefa mandeha tataota zay tsy nandinika vidim-barotsy fa nijery ny fotodrafitrasa am'izay mampalahelo ana fa manomboka voaherinandro tsika angamba zay ny tena nisy orambe taraiky sady ane le lalany le azy io miainginy amin'ny vato be iny nareo tsy nandritra ny firy volana fitarainaka fa firy taona nitarainako mifampiteny vato be io raiky tamin'ny fanamboarana vita irika fa manomboka koatra izy io ny aminay aloha izy zao verina manamboatra hitako mihitsy eo aminarena de tongotra nidina vany tamin'ny nisy fionana tamin'ny tale généralny faditserana an'izay teo ambony teo de nandeha tongotra nidana avany ambony any nivadika aty hôpital magasin lehibe io Befilo io no nandraisako fitateram-bahoaka de hitako miverina amboarina indray io any io ny akoatr'izay zany efa fa tsy nataona ohatran'iny fanamboarana azy raha vany le izy androany de raha riva le izy nara-pitso maraina de efa finosiny fa tsy nataona ohatran'iny hoe teny Befilo iny izy ndray za modomaty zany hitako anaty tambatsotra vo maraina fony lamba atao le ry de rehefa nisokafy tsy tany Befilo ary iniko tsy teny Befilo iny ohatrany teny Befilo iny efa taiza moa izy iny efa tamin'ny any iny efa tamin'ny herintaoniny tamin'ny herintaony tsika mitsamba mihitsy ary le nijerenandrasy reva koa vela fa iny andro ve le izy ohatrany tsy haiko na izy any le izy fa nalain'ny olona sary vo maraina teo de efa misy miteny eo ambany eo anatin'le fanehoan-kevitra hoe tandremo fa efa fanaondra le rony ty modomaty fanaon'le bandy iny efa fanaony mihitsy izy ary eva miteny polisy raha mbola mamerina an'io de mihinany ka zay nataoko hoe ohatrany efa nisy any zavatra iny za mieritreritra hoe rehefa mitsaotra an'iny tompoko a de azavahana ntsony le finosan'iny fa tonga de ataova anaty vata de tonga de alevena zay ny tadiaviny tena marina na tonga de ataovany fikarakarana rehetra tonga de tsindromy formole de am'izay tonga de zay no izy tsy mila zay lola fa mitsikomakomamonolona fa ataovy fa mandika le sary tokony hoe tena tery le zavatra
ay le mampitsalijiny ve sidra zalahy le olo malaza mexikana sy ny olo malaza gasy da zandray nisy azy zany mahampitsalijiny atoloha zany tsy nahita zany rehefa midefile natao anaty anasy tena vehivavy le manao interview izy ina zany ny tena seraniny amin'iny tadybeso izy raha tadybeso fotsy hoe anandre masandray ny atao na le resy tena tsy raha hitena le tena anankiray amanko lazay pasteur eto mahivavana aloha tsy teneniko le izy tsika efa malazalaza amin'io mahivavy tsy voavaky nisy zay aloha misy anankiray koa zao ato mbola mihodina ato koa raha didaloso koa ade atsovorindra am'izay manomoko zao io le rio io izy io sotra ny ardina de efa nyty sary io le zaka zay mbola le riany io mbola le riany io na zany zay aloha zavatra anankiray isan'ny tsy arotro zay fanombohan'ny fampiten'ny lalana zay sahady a de mba jerery ry tompona ndraikitra tena miantso anareo zany zareo fa eo manamboatra io izy hoe tsy le vatobe aloha zany teny atsokana ravetrany satria lalana isan'ny meteran'ny ny akamaroan'ny mpianatra sy ny mpiasa iny a indrindra ny avy any amin'ny ilana andrefana Antananarivo iny a rehefa raha mivily makery le bretel lery makimaty zareo mety voararany lalana satria hoe tsisy an'izany ao anatin'ny bokina ndraikitra de miangavy mba jereo aingana momba an'io lalana io za koa moa nisy fotoana zany tsy tompona ndraikitra rery ny fitondram-panjakana sy ny tanàna n'Antananarivo amin'ny fahasamban'io lalana io fa itsika poniny mihitsy koa tompona ndraikitra inona ny antony am'le manarinary rano areny an'le rano de aveo le fivoahan'le ranony avefa tapena atsika de aizady le lalana le tsasony rano etsy koa raha maka efa lavaka be eo somary milatsa-datsaka le rano de zay vo hita efa lavadavaka be mihitsy eo amin'ny ino ty le eo amin'ny deskoura misy ohatran'ny rano maloto zay io fa rehefa ny ala am'izay le rano maloto efa hita lavadavaka be ndraikitra saza azy ao anatin'izay rehetra zay fa lasa ifanometsy ny lava etotsika de za koa mba hanao dokam-baty tairoriko ndao resaka mahakasika ny tontolon'ny fitsarana aloha anomboana ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity isan'ny songadana indrindra amin'izany aloha raha hoan'ny androany dia ny fiandrasana ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana raha ho antsika eto Antananarivo renivohitra manokana dia angamba aloha tsy hisy tsony ny mety fiovan'izay vokatra izay araka ireny efa nitaterana azy tamin'ny vokatra vonjomaika navoaka ny seny ireny dia mety tsy hiala lavitra amin'izay itsony izany vokatra iseho androany ao ambaran'ny tribunal administratif etsy anosetsy ho amin'ity anio ity zany fa dia ho andrasantsika izay fanambarana ofisialy izay eto ihany koa no manamarika ny fandraisan'ireo ben'ny tanàna rehetra ho an'ny Antananarivo aloha zany ny asany manomboka zao satria dia efa saika efa elaela ihany no tsy nisin'izay ben'ny tanàna zay ny akamaroan'ny commune maro fa dia andraina ndraikany zany manomboka zao reo ben'ny tanàna vaovao ho an'izay fampandrosoana sy vikirakirana ny tanàna zay aoriana ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana munisipaly ny 12 Desambra 2024 lasa teo fa hijanona eo amin'ny fitsarana eo ihany itsika anoizana ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity no tanterahana omaly maraina ny atao hoe fotoam-pitsarana manetriketrika namaranana ny topika troana 2024 ary ihany koa ny atrehana indray ny fotoam-pitsarana vaovao 2024 nanokatra io lalona ny pitsarana goavany mo Andriamatoa Yves Hugues Rajoelina zay filohan'ny vomera ny fitsarana tapony tonga tena toerana kosa ny fianakaviamben'ny fitsarana zay notarian'ny mpitahiry ny fitombokaseam-panjakana ny minisitra ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis tafiditra tao anatin'ny fandarana nataon'ny filoha voalohan'ny fitsarana tampony ny fahitana ny toeran'ny fitsarana ankehitriny akoatr'izay koa dia manakasina ny fahamarinana ho izy ary toy ny tandra vadikotrika ny fanajana ny fitokisan'ny fitsarana zay sehatra iray ny noan'ny fanjakana ny nona sy nanajana marimarina kokoa ny fahamarinana
stoky sy fanetretena ihany koa ny andraikitra rehetra zay tokony hosanina eo anivon'izany tontolony fitsarana izany zay raha fitinina nisan'ny ambangovangon'ny zavaniseho teo amin'ny tontolony fitsarana tamin'ny androny omaly iny. Fa iresaka mahakasika ny azo atao hoe toe-karena isika anoizatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity ery aminay ery vato ery no asiko resaka mahakasika an'izany toe-karena mifandraiky amin'ny fizahantany izy tia ny resaka dia manodidina an'ilay trano be hôtely be kitana dimy zay no nametrahana azy tamin'ny fotoan'andro any nifandimidimby teo moa ny anarana hoe 5 étoiles Sheraton fa dia nijanona ho trano be fitaratra kitana dimy tsy mbola nipetrahana aloha afa-tsy tamin'ny lalaon'ny nosy sy reny efa fotoan-dehibe misy fivirina ireny ihany amin'izao fotoan'izao dia misy ny tsirikevitra miainga amin'ny fikarakarana azy ity zany amelomana azy ity tanteraka amin'izay ampiodonana azy ity avy eo anivon'ny fitondram-panjakana eo tafiditra ao anatin'izany no mety ho fieritreretana azy ity ho avadika ho birao fiasana zany ho ampanifana amina birao fiasana satria mety tsy ho tafaverina amin'izay hôtely izay ity trano be eny ivato ity akoatr'izay eo ihany koa nefa ny fieritreretana hoe atao an'ireny atao hoe toerana fivarotana malalaka amin'ny sehatra ara-barotra ahafahana misintona ny mpizahantany satria mazava ho azy fa raha iazo anivato ianao serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Antananarivo ny eo anivato eny ary dia amin'izay fotoan'izay afaka mbola mandalo kely mivily ao amin'izany trano be eny amin'ny serana mpiara-manidina ivato izany mijery sy mandray ny voandalana. Fa anakatonatsika ny fampahalalam-baovao aloha amin'ity maraina ity ho an'ny tapany voalohan'izay vaovao zay dia manodidina ny tontolon'ny fanatanjahantena efa andalina ihany vao nisaraka tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tetsy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny ireo filohana federasiona sy ny solotenany nandritra n'izay androny omaly zay satria dia nisy ny fionana teo aloha ny hoe fifampiarabana noho ny taona vaovao fa teo ihany koa ny fanomezana sy ny filazana an'izay tena marary ny federasiona karazany tsy ny fampitsitsy ihany nda amin'ny lahateny izay natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tetsy moaly tamin'izay fionana teo amin'ny ministra sy ireo filohan'ny federasiona zay ny marary ny olana dia ny farany moa dia hoe isy ny fandraisana an'izay rehetra marary ny federasiona zay ary hoentina hodiniana eo anivon'ny fanjakana fohibe avokoa izay resaka nandeha teo omaly izay. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahako aloha ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao voalohany teto amin'ny RTG amin'ity maraina ity fa dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra sady dia samy ho tahian'Andriamanitra. Sodrivotra izy le sipa humoriste hoe raha tena misy ianao ry Jesosy dia alay voary azy ao fa nalainy le tena directa mbola tadidiko mihitsy tena direct andeha hody mpiara-miasa aty zareo tantara tena nisy ty tany amin'ny taona fa velona fa tsy tena misy hoe zany zany dia andeha hody ny hariva le miala amin'ny rivorivy eo dia andeha hody ny hariva dia zay le zalafa hiala amin'izay andeha hody dia hoy le namana anankiray andeha hody aizy lahy dia ozy le hoe hody any an-trano ka fa tatavany la hody ary ambony ariva za ary dia lasy le riny hody fa ny aliny iny dia nody tary ambony tary tsy miverina tsony maraina tonga ny antso ataontsika hoe anarana mitovy ataontsika hoe i rabary maty ty rabary teo vao tena ataovy sérieux rabary ary matôzy be ka lasa nody ary le nyteny hoe hody iny ay tena nody rabary nody tsy miverina tsony fa dia ny vata ny tavela teo fa ny fanahany efa lasa ny atrika any eo fa endrandray reny teniteny izany mbo miteny hoe hody any an-trano fa tsy hody ary fa zany hoe tsy fantatry le ry fa le any an-trano koa ny ary le ary ambony ary anengeny tena trano ka le ao amin'ilay zavatra izay mantsy misy ao amin'ny YouTube ao le izy misy seriana zavatra le hoe maza manao an'Andriamanitra tsy misy zay le teny amin'ilay izy le zany fanazavana tsotra tsy hoe le Andriamanitra namono anao teo nakanao teo fa ianao mihitsy nefa miprogramme eny anao an'iny mba hanehoany ny fisiny
zay le izy a zavatra efa voasoratra daoly le izy efa ianao ny ataony manao an'le izy io misy tenaomaly zavatra maromaro no sosialim-bahoaka ka ny misokatra ny fisoratana anarana ho atao kokoa dia ny soratra voalohany ato zao dia R Joe Steven kokoa letsy dia iravaka ianta solomam-pionona kokoa ianao dia afaka misoratra anarana nareo eto mirindrika dia ho atao kokoa eo satria adidy amanandraikitra ny manao kokoa mahafinaritra tokoa dia mahafinaritra koa ny ao amin'ny zareo amin'ny Chrissy Shop izay mpanjaitra manjaitra akanjo fa ny resaka le teo le hoe bes ny resaka hoe xenato miteny'le hoe mampidina vidim-bary ve tsy tena eny tsy tena zay koa aloha le izy aloha fa tsapa ihany le olona hoe zavatra alika vohitsaka tobila tena mahafinaritra ny olona dia ny akon'ny réseaux sociaux anatin'ny fiarahamonitsika no mila fifampitaizana mba hitandremana ny toyany satria na ny ankizy aza misy lalàna miala avy eo atokantrano mila apetraka makany ampianarana ny tokony apetraka amin'ny filalaovana ny telefona ny fanao tsy maintsy averina isan-kerinandro farafahakeliny zany ohatra eto amin'ny rivotra raha hitaizany ray aman-dreny anampy azy aniriny ankizy tsy dia ilalao réseaux sociaux loatra sy telefona loatra fa ny ankizy araka le resaka nataoko omaly ny tanoranora nylelana 2-20 taona izy tsy tena reny buzz reny azy fa miscroll le zavatra le mety le amindry zareo zay mahalany fotoana azy ho antsika rehetra tsy maharaka tsara n'le izy aloha ny scroll dia le mandefa le sary aingana be iny hijerena izay zavatra mamy dia zako anisan'ny zavatra hitako zao hoe tsy dia milay ny fitaizana ara-tsary misy le sary mampime reny zay tokony haitsika manavaka azy amin'le intelligence artificielle misy manko miteny hoe zao manana ny amavanandoha eo mpijerena mihitsy no mety ahavoafitaka sy ajoboka amin'le resaka intelligence artificielle ohatra'le raha matoa lehibe mijery kokomby reny zao iny tsy sary iny tompoko ary be dia be ihany koa ny ao anatin'le America Got Talent sy ny incroyable talent no mandefa sary eo dia misy ny mino tokoa hoe tena milay tena mahagaga tokoa ty efa misy montage be dia be hain'ny mpanao azy ary misy ny efa mahay manoro fa maharatsy taiza manko le izy zay ny zavatra tokony ho atsipy sy resahana dia efa toizantsika foana fa isan-kerinandro tsika hiresaka dorotanety na farafakely ny indray mandeha isan-kerinandro tsika hiresaka vidim-bary fa le izy ny vidim-bary tsy hevitra le vidim-bary io zany tsy ny viditsolika dia tsika zany zao dia miandro fa dia amin'ny alahady tsy alatsinainy hiakatra ny viditsolika avy amin'inona moa zany tsy maintsy andeha ny valolo avy amin'ny tsena iraisam-pirenena eny tompoko dia rehefa avy eo rehefa miakatra ny viditsolika dia haitsika hoe solika io moa rehefa vidiana dia alefa makaiza akany amin'ny jirama ny atsasaky ny solika farany dia rehefa miakatra ny vidin'ny solika ampiasain'ny jirama dia hiakatra tsy moramora ao zany ny faktura atsika zay tsy nihena mihitsy natapaka rano sy jiro zay anareo ary io resaka an'izay solika izay moa maly nisy fivahinianana nataon'ny mpitondra-teniny ino misy ty mpitondra-teniny filohan'ny repoblika tsy raha ny vahiny tamin'ny fahitalavim-pirenena izy raha matoa raha Noromarlova tamin'izany no nanambarany zany fa dia efa tonga eo amin'ny fotoana tsy maintsy andraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra amin'izay zany mahakasika n'ity resaka solika ty tsy maintsy iso izy ny paikady aza sosialy apetraka miaraka amin'ny fampiakarana ny viditsolika mba tsy avesatra loatra ho amin'ny tokantrano malagasy ny fampiarany fepetra io izay tsy maintsy irosoana atoato ho iatran'ny fanazavana ny entiny Ramatolova zany raha ny vahiny tamin'ny fahitalavim-pirenena izy manodidina an'izay resaka fikitihana solika izay fa ny zavatra manaraka tsy ala amin'izay resaka sosialim-bahoaka izay hatranintsika mitaraina ny olona amin'ny faritry ilafy manjaky ilafy iny zany fa telo andro sisy jiro atsona ny eo anivon'ny jirama dia tia kosa aloha tsy resaka hoe fanontany ty fa tena hoe miantso anareo amin'ny olo-pirenena zofeny ny olo-pirenena no iantsona anareo mba jereo zay jiro eny manjaky ilafy zay fa io indraindray io rehefa tsisy antso ohatran'izay dia tavereny le olona telo efatrandro 5 andro zay vao misy alay-panakely anankiray tonga mijery fa inona le olana io le teneniko foana hoe indraindray eny amin'ny ivon'ny poto emy mihitsy misy zavatra tsy mety ina moa le ty misokatra
ohatra le zavatra mizara n'le tsy le giro izany ty maly mivanitika ny jery an'lisany taona misokatra le zavatra mitazona an'le giro iny dia maty jiaby jironareo iny la olo ty tsy misy an'le transformateur iny koa ndrany manonga ohatsatra zany lampiasa jira matandora nga averina le jirondreo lafa mahampime mitakeny banda lisy tena fatsaiko narona asenao raha ohatra fa tena hafahafa le ty le tsy maty le jiro zay tsinona zany sa manao devoir zao le zanako de manao devoir le zanako de za mitsinona miandry anazy zao le manao devoir indray izy manontany anany efa tsy zatra haiko fa te aingakaingana fa hofaty io de atram'zao mbola manao an'za foana aingakaingana defa omaly vo tonga kelikely satria zako efa teny tamin'ny folofolo latsaka alina teny vo tonga tao trano omaly zay moa le asy de mbola mandra-piodikodona keo tapaka am'zay ary le jiro de za tena nyteny reny ohatry fa ka moa mbola tapaka ndray ty satria teo amin'ny tafolo latsa fa tsy naharitra le izy fa teo amin'ny 10 minitra teo de miverina tamin'ny tena raha tapaka litso izy de lafiny teknika fa misy trangam-piaramonina ihany koa eo amin'ny lafin'ny fandripalemana tena ohatrany hoe vao miamitombo ny tsy fandripalemana efa miditra amin'andro atoandro be tena hoe andro mazava be mihitsy ohatra zalamo manao fanafiana ohatra le nitranga tetsy Mbodivona zao tena hoe tsy vita an'le hoe manafika hoe maka an'le zavatra fa tena hoe mamono olona mihitsy ohatra lasa mampalahelo zany le mahazo atsika malagasy hoe tena zao mihitsy veniny efa raha tsy hoe tena tsy maintsy hoe fananina zany no tsy maintsy kokoa aloha lesy kokoa namana veloasoa veloasoa de samiranga hotain'andriamanitra de teknika ka niny lafy manjaka zany aloha zany de teknika efa tokony mba jereny zareo hoe inona le izy ka mijaly le olona jerama kosany telo andro koa zany tena de ohatran'izany zao zahay any mbato mirahavavy tena mijaly mihitsy hoe zay any zao mbola mamitra-panontaniana nge tsisy niova zany mihitsy tsy niova fa tapaka foana ihany foana ny anay hatram'izay ka hatram'izao de amomamo taningana antso zao mama de miteny marina tena marina de marina tokoa zay voalazan'ny zanako arika zay hitaniko de veriny kely resaka trangam-piaramonina sy ny any nitateriny aona le ty raha sisy koa anina teo hoe manana ny andraiky ny lehibe ny fitandronan'ny filaminana amina zavatra oatra reny satria efa miditra amin'ny andro atoandro ary tsy tahotra tsy endantratsony zany mety isy amaly toko de misy mamaly tsy vo zao zany arbaina hoe tena fanena le mamono olona koa sady zalahy tena tsy mety amiko fa le anina hoa le iny ty izy teo reto le caméra mipetrapetraka reto ve tsy afaka tonga de anaovana tonga de intervention io zao le izy vo nitranga zao le seho de misy olona zany zao makasary andry zalahy le nanafika de ozy izy hoe raha tonga zany de mijery an'iny mpitandro filaminana de tsy tokony tonga ve de hoe jerena am'le caméra daholo hoe avaizy reto bandy reto no voaka de avaizy reto no lala nandeha niala teo tokony avy hatrany de azo andraisana fepetra avy hatrany mahakasika an'izay de fa tonga de apetraka daholo ohatra zany hoe teo Mbodivona za mihitsy fa misy caméra sura fa mety misy satria misy Carrefour zay eo amin'iny ihany iny le midina avy aty akady fotsiny de afaka ahitana iza reto bandy reto iza le bandy niainga tamin'izay rehetra zay nataoko hoe tsika ndray ve moa nanora an'izany zay le izy fa tokony fantatry ny mpitandro filaminana za fa hoe miatra ve le zavatra sa hoe manao zay mihitsy de oka mba tena anderaka ny tokony izy ny tena gravy am'lisaka zany de lasa mahafantatra zany mpangalatra ka tsy mandeha akory reo zay ne midatsy amin'io de ny fantaniana petraka hoe izy zany zao ry zalahy zao anatiny ohatrany eo ambotambota iazy kely iny raha ohatra moa zany zao iny tonga de mifoha an'le tôbila teo ry zalahy de vo hitsaka tao de manahoana indray zany fandehan'iny lasa ndray de zoan'olombelona no mitondra an'iny reo de lasa ndray zany sahirana ndray zany le nandona hoe tena nefa izy mba efa nanafitra hoe tena reo raha ngafa tonga de hitsako re zavatra de hoe zoan'olombelona tsy mahafaka mahatonga anao tokony miantso mpitandro filaminana sanany tokony any ianao fa tsy tonga de nanao an'izao nefa nisy olona mivononao teo amin'le izy teo zay misy nefa anao mijerijery
kompatanana ao amin'ny vadiko de non assistance ray jerijery aloha de non assistance manahirana ty fiainatry manina vadalahy mba manao kopatana mba ataovy kompatanana koa ozy le vadiko tsaka kompatanana ho an'le vadiko tokantrano am'izao fotoan'izao mikarakara misy le vady le namako zay somary lavalava sofina zay izy de atao kopatsofina kia kopatsofina za te hiverina kely amin'le eo le tsy fandripahalemana isan'ny zavatra nyvotra tery amin'ny fitsarana tery iny hoe ny fitsarana dia toky sy fanantenan'ny malemy ary vonjy ho an'ireo voan'ny tsindry azo lena izany lahateny voaka teo zay zavatra zay omaly hoe ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao fotoan'izao dia hitantsika tsara fa be dia be no very na manany famarinany any very eny anivon'izay tontolon'ny fitsaran'izay dia atsaika reo madinika no victime an'izay fahaverezana eny anivon'ny tontolon'ny fitsaran'izay hoe tsara be zay teny natao teny omaly zay fa kosa manaitra ihany tena mba izay tokoa ve ny zavatra misy eny anivon'ity tontolon'ny fitsaran'ity dia zao misy trangam-piarahamonina na tanin'olona zao eny tranon'olona eny Anjanahary eny zay nanaitrany satria tonga mihitsy le olona teto amin'ny RDG maly nijeriny niona taminay moa zany amin'ny sapana fampahalalam-baovao nitondra an'izay alahelon'izay hoe izy ny tompon'ny trano ary dia tsy tahotra tsy enatra nisy olona niditra fotsiny zao zany mpanofa niditra amin'le trano dia milaza fa izy amin'ireo amin'izay ny tompon'le trano rehefa aveo ary dia ny tompo trano indray voentaka tao anatin'le izy nge raha mise fa dia ireto zany no milaza fa tompo-trano dia nandrahoana mihitsy fa manana tanana lavabe eny anivon'izay fitsarana zay zay le zavatra iantsona anareo eo anivon'ny fitsarana mihitsy hoe anao mba tsy hisy an'izay ntsony hoe diso nefa diso indray ve mandrahoana ao anatin'izany rehetra ianareo efa mangalatra anay mbola milaza azy fa zay tsy diso zay tsy nangalatra anay io matoly eo laratsa maso mihitsy le rangahy tonga teo maly ny tantara ny zavatra ny ainana makasika an'izay trano bodon'ny mpanofa dia nilaza indray le mpanofa rehefa aveo fa izy ny tompon'le trano dangerosy rangahy zay ny tena marina hoe tangidy moro eo za rehefa daroako sy volokana ka zay le izy zay le zavatra mampalahelo ao anatin'izay trangan-javatra tamin'iny mbola ho tatsika misimisy moa momba n'izay resaka zay satria voakany mankadala olo ianao dia anao fakasiana fialahana to azony tefika anao dia za indray migadra fahetsoana ny tompony andraikitra dia ny efa miresaka raha-pitsarana ihany koa tsika nisy ihany koa ny fampetsoana tsy ny fampetsoana antso nataon'ny tompony andraikitra ilay resaka nalazabe andro vitsivitsy lasy zay momba an'le zanaka ray aman-dreny nanolana saika zanaka nanolana ray aman-dreny zay ngely teo zay ray aman-dreny ray mpianakaviana nanolana ny zanan'izay zany nanotaizany dia mangataka zanany foana ny anarany io na zanaka nabavina io na zanadralahany io na zanany foana ny anarany io miantso za manokana aloha zany natsony hoe miantso mba miantso zay mba hanatsarana n'ilay resaka fa alohan'ny fitsarana anao ny asany misy miantso dia aty amin'ny fitsarana ivelany le fitsarana io mafisina ny resaka reo ao hoe le fitsarana io vaiakandrony io ry zareo vaiakandrony io fa ny olana ao anatin'le izy dia zao aoriana ny resaka ataontsika hoe filohalondahy fa hevitra ataontsika sy voizintsika foana zany hoe nahoana moa ny miaramila zandary izay miaro ny vahoaka no lasa tsy mora iaraha-monina anaovana kokoa rehefa ohatra ianao manaraka ny sisin-dalana ohatra amin'iny andrevanam-pojanahary na iny ambaninam-potsiloatra ekena fa hoe saripady hono hoe saripady amin'ny ahoana moa le izy mahaiza mamboly fiaraha-monina mahafinaritra miaraka amin'ny olona dia tsy tokony ho saripady mihitsy ny fahaizana miaraka zany eo amin'ny resaka fitsarana dia fantatritsika fa vaiakandrony zany ry zareo zavatra tena manahirana anatin'le izy manko dia zao lasa ohatrany hoe saripady ary tena raha vao miresaka dia misy miantso anao any ambadika any asa miditra amin'izany fa tanasabe zany vaiakandrona ny resaka raha-pitsarana ny olona matoky izy dia makao fa rehefa mandeha makao zany dia arakaraky ny raha mitranga rehefa manam-potoana moa antsika mpanao gazety hominao fa matetika makao izy mandehana makao amin'ny fitsarana ho anosy dia jereo daholo reo hevitra samy hafa misy ny mety cour criminel ao misy ny ady madio misy ny korona resaka lalàna sivily momba ny ady lohatrondro fotsiny tsotra tany an-trano misy ny fisaraha-panambadiana dia misy ny fanomezana didim-pitsarana fotsiny eo amin'ny lelany atsimo mba mandehana makao any rehefa amina fotoana anankiray izay mamoaka didim-pitsarana fotsiny dia tonga ao le olona be dia be
tonga le olona be deabe dia mipetraka eo dia miditra tsirairay ny mpitsara manao ny mamoaka ny didim-pitsarana dia dossier numéro 2015 zao sy manana fa saingy le aty ambadika ny resaka arabola miankina any amin'ny resaka avocat ny resaka fitsarana ny resaka conseiller juridique ny resaka ady eny ambondrina zao dia misy penadary eny nandalo tao amin'ny rivotra tao mpandova tena mpandova zay ozy izy tsy andainga sy tsy angaratra sy tsy ahoana fa izy ny tena mpandova nefa dia no mitratra ny famarotana faux dossier fosika sy ny sisa lafo ny trano tsy manana mihitsy izy menata tsy nahazo ny anjarany mihitsy izy menata le trano amin'io lova avy any amin'ny dadabe sy bebe zany dia le zanaka tato ambany 12 ny menata dia tao amin'le sampenada le problème zao tena zany tena enjana be zany ary zavatra raha antsika miaina ao Antananarivo zany amin'izao fotoana izao ny resaka fifandovana ny resaka fifampitoriana ny resaka alatra tany avy amina faux dossier zay lasa misy ny olona tena mpanan-karena afaka manipule taratasy eny amin'iny Abatolampy tsy mahafotsy ny Anjomakely sy ny Ambody Fasiny iny atraisy mba aloha asena miakatra ato amin'ny rivotra le olona hita tara ho inona zavatra mahazo azy any amin'iny fa misy hoe manangana tamboho aingana ianao amin'ny sasakal tsy maintsy vitanareo io tamboho io amin'ny 5 maraina dia lasa mampimely izy aloha mampimely efa fantatrika zany rehetrarehetra zany okay